La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soc à vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Fetin'ny olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana novambra izay fangarony akamaroan'olona amin'ny fetin'ny maty. Andro tsy fiasana nefa andresaka rama ary andro voadidy ho amasinina ho an'ny kristianina katolika. Natolotra ny kandida Andro Rajoelina tamin'ity androany ity teny amin'ny CCI ivatan'ny drafitra maty-paika hoentina hanavotana ny firenena amin'ny alalan'ny IEM. Tonga nanatrika izany tena toerana avokoa ireo ankolafikery rehetra manohana azy. Na ato amin'ny asany amin'ny mampitsara azy ny kandida Fanirisoa Ernaivo raha ny fanambarana navoakany teo anivon'ny fitsarana. Namoaka fanambarana ihany koa teo anivon'ny polisy pirenena ary manamelika ny fihetsiny. Niatra nanomboka androany araky ny fifanarahana ny fampiarana ny sarandalana ny Zotrade izay eto Antananarivo renivohitra. 100 ariary ny vato Vasakosy ary 200 ariary ny Anosiala Vasakosy. Fampiantona amin'ny asa mandritry ny 10 andro ary esorina amin'ny ny fahazahon-dalana amily ho an'ireo izay tratra mihodina an-dalana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy nisy namaly ny antso izay nataon'ny États-Unis sy Grande-Bretagne amin'ny fampitsarana ny ady any Yemen. Amin'izao fotoana izao anarivon'ireo miaramila na etsy ny Arabia Saodita any an-toerana. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko kilasy tompoko fotoanany vaovao eto amin'ny Kultivika amin'azanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia fetin'ny olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana novambra izay fangaron'ny akamaroan'ny olona amin'ny fetin'ny maty. Andro tsy fiasana nefa andraiky sakarama ary andro voadidy ho amasinina ho an'ny mpino katolika izany Gaëtan Andriatsilavo. Afangaron'ny olona matetika ny voalohan'ny volana novambra sy ny faharoan'ny volana novambra. Fahatsiarovana ireo olo-masina ny voalohan'ny volana novambra fa tsy andro ny maty tahaka ny fandraisan'ny be sy ny maro azy. Ny zava-dehibe aloha ny voalohan'ny volana novambra aloha zany dia fahatsiarovana reo olo-masina. Ny olo-masina moa dia hoe reo martiry nahita fity tamin'Andriamanitra. Dia vokatr'izay le fitiavana amin'Andriamanitra izay Jesosy moa miteny hoe izay ity mahafony ainy ho an'izay tiany dia izay le fahafozana ny ainy izay indrindra nahatonga anazy ho martiry dia lasa olo-masina. Ka noho izay le mahalasa olo-masina azy indrindra no ankalaza ny fiangonana amin'ny 1er novambra azy hoe ankalaza ny fiangonana hoe anisany anatin'ny finoan'ny fikepinoana moa zany hoe zao min'ny fiombonan'ny olo-masina. Fahatsiarovana ireo nodimandry rehetra kosa ny faharoan'ny volana novambra raha ny fanazavana. Ny 2 novambra dia fahatsiarovana reo olo-masina efa nodimandry. Reo nodimandry rehetra zany dia atsarovana amin'io. Zay moa ny anisany anankiray lazain'ny fiangonana hoe anisany fikepinoana moa zany hoe zao min'ny fiambonan'ny olo-masina. Ka le olona nodimandry rehetrarehetra reo zany no ankalazaina. Reo no ankalazain'ny fiangonana. Dia zay mahasamihafa anazy. Dikan'izany isika le mbola velona no mankalaza an'izay
fimbona ny olomasina zay satria tsika olombelona le mbola velona no miady anana izay fahamasinan'izay tahaka an'ireo olomasina ireo. Andro tsy fiasana fandraisaka rama ny voalohan'ny volana novambra, andro voadidy ho amasinina kosa ho an'ny kristianina katolika. Nahitana fotoam-pivavahana avokoa ny fiangonana kristianina katolika rehetra manerana izao tontolo izao tamin'ity androany ity. Mifandraika amin'izay voalohan'ny volana novambra izay ireo voninkazo natoraly no be vidy eny amin'ny mpivarotra antony tsy mijanona 420 ora eny ampasana ireo voninkazo artifisialy fa dia misy maka ary misy mivarotra indray eny an-tsena eny gaetao andretsy lavatra. Fotoana fanararaotana manadio fasana, manavao, mandoko ary manatitra voninkazo ny voalohan'ny volana novambra, fetin'ny olo-masina rehetra tahaka izao. Na ny eto Antananarivo renivohitra na ny any amin'ny faritra manodidina, iny anosy no mifamotoana hividy voninkazo. Mividy voninkazo dia any Arivomamy zao misy anay dia atao fahatsiarovana ny ray aman-dreny be sy ny rehetrarehetra dia manatitra voninkazo zay. Safidy manokana hoe aty anosy sao hoe ahoana? Safidy mihitsy zao hoe aty anosy zay mividy rehefa fividianana. Eto aty foana ny fividianana zay? Aty foana zay mividy zany. Tamin'ny herintaona no paraporo amin'ny piainana ny vidiny ve somary lafolafo izy fa rehefa miady varotra no moa zareo koa tsy dia mahalafo zany dia tsy maintsy hoe raikitra foana ny fividianana. Androany aloha nanatitra sa mividy? Mividy zay zao dia rapitsy zay vao afaka manatitra satria milavidavitra ny anaterana. Niena ny mpanjifa voninkazo tamin'ity taona ity ho ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Ankoatrany hoe niakatra ny vidiny, efa maro ireo mpivavaka ka tsy manatanteraka ny fanaterana voninkazo eny ampasana intsony. Ankoatr'izay, ireo voninkazo natoraly no be mpividy noho ireo voninkazo artifisialy vita amin'ny sachet sy ny maro hafa. Tsy miandry 420 ora eny ampasana akory dia misy maka ireo voninkazo ary miverina eny an-tsena indray. Mahatonga na miteny an'izany ohatra hoe itony zao ny atao dia misy mangalatra itony vao tonga eny amin'ny fasana dia ity mantsy ny vao apetraka eny dia ndraindray tonga dia hoe maina dia izy tsisy maka intsony. Zany hoe raha azo tsara ny naturel zany no tena mandeha? Naturel ny tena mandeha. Misy mividy naturel dia misy mividy artificiel dia misy ilay izy maniry ilay naturel dia misy bouquet. Arakaraka an'izay tian'ilay olona fa misy zao ilay maniry ny tena be tia. R10 ny farany ambany ary 20 kosa ny farany ambony amin'ny voninkazo ety anosy. Nanatona teny Anjanahary izahay ary nilaza ireo mpiambina ny fasana fa tranga misy ny fangalarana voninkazo. Na izany aza, efa nisy ny fiapetrany raisina ahafahana manatevina ny fiambenana. Zay ihany ny fandamo telo gardien telo ny eto amin'ny alina telo amin'ny tanto fandimodimbo eo. Misy fa vao le artifisiel dia ataonay doradorana le izy dia efa potipotika eo dia tsisy maka satria le ato ihany no vokany zareo raha avy eo le ankizikizy manimbanimba le voninkazo. Fanomezana asina ireo efa nodimandry ny fanaterana voninkazo rehefa fotoana tahaka izao. Fangatapitahina ihany koa amin'ny mahamalagasy izay mino ny fisian'ny razana. Tsy izany ihany nefa, fotoana hanararaotana hanadiovana, hanamboarana ary handokoana ny fasana. Indray maka isan-taona ny misy an'izany ka hararotina avokoa izay azo atao rehetra. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia natolotry ny candidat Andro Rajoelina tamin'ity androany ity teny amin'ny CCI Ivatony Drafitra Matipaika hoentina anavotana ny firenena amin'ny alalan'ny IEM. Tonga nanatrika izany tena toerana avokoa ireo ankolafy kely rehetra manohana ny candidat laharana fa 13 fanampanazavana. Misy fotoana ny zava-drehetra fa amin'ny alarobia fa 7 novambra izao dia anokatra pejy vaovao isika ho an'ny Madagasikara ary anova ihany koa ny tantara ny firenena malagasy ity. Ny ezaka goavana ho tanterahantsika dia ho ataontsika malagasy rehetra ho an'ny zanatsika, ho an'ny taranaka, ho an'ny firaisan-kiny sy ny firaisapoa ary ao anatin'ny firaisan-tsaina. Nanokana
manokana ary anokana ny tena koa anatanteraka ny vina sy tetikasa hitondrana aina vaovao ho an'ny firenena ny tenako. Araka ny fahafantatrareo dia ny tetikasa ara-stratezika na ny UM dia novolavolaina nandritra ny 5 taona. Misy fotoana ny zava-drehetra koa androany no anolorako ara-pomba ofisialy ny velirano hoentina mampandroso aingana ny Madagasikara. Tonga ihany koa ny fotoana anavotatsika any Madagasikara malalatsika. Ny tetikasa zay ho atangatsika ary ny tetikasa rehetra tsy vita tao anatin'ny 25 taona niverenan'ny fahaleovan-tena izay dia ho tanterahintsika ao anatin'ny 5 taona. Maro tsy mino fa hoy aho hoe ianareo zay tsy nahavita nanorona nanangana nampandroso an'ity firenena ity tao anatin'izay fotoana ny fandimo izay aloha anaovany Andry Rajoelina anazy dia ho hitanareo ho tanteraka ary anisy Madagasikara demokrasia. Ho arahanao manontolo anio amin'ny valora alina eto amin'ny Kolo TV ny fizotra niny lanonana iny. Fa tontolo ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia tsy misy latsaka na adino fa samy nanaovan'ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina Velirano avokoa ireo faritra izay nanaovan'ny fampelezan-kevitra. Faladia Mampiona, Rakoto Arson. Tety Akamasoa indray no nanohizany kandida Andry Rajoelina ny Velirano mpampandrosoana ho malotolakandro. Anisany toerana tsy adino no izy ity toerana ity ary rariny loatra ho azy ireo ny fisitrahana fampandrosoana tahaka ny toerana rehetra. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana, fampianarana ary ny famatsiana jiro isan-tokantrano no laharam-pahamehana ho an'ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina araka ity lahateny izay nataony teny ny toerana ity. Petsaka ny tratran'ny valan'aretana, ny aretina aretazo, maro ny olona maty ny aretazo, marina sa tsy marina. Ny fanaovana ny fanafody mikasika ny aretazo dia amboaritsika eto Madagasikara. Ka noho izany ampitombotsika ny usine mpanamboatra fanafody mba ho mora ny fanafody dia aty atao mandoa taksa dia mitokana ny usine fanaovana ny fanafody eto Madagasikara ary omena amin'izany andriamanitra tokoavy. Misaotra ny Père Pedro manokana satria raha misy ny olona tena mitsinjony majinika, tena miaro ny mahantra, tena mitsinjo ny olona rehetra dia Père Pedro, marina sa tsy marina. Miady rery ihany nefa Père Pedro, ny fanjakana rehetra ny fandimby tsy mba nisy nanampy an'izany Père Pedro zany, marina sa tsy marina. Miezaka ihany tamin'ny andro ny teteza mity satria betsaka ireo olona tsy manana trano dia nanome trano 80 ho an'ny tanàna masoandro teto amin'ny Père Pedro, marina sa tsy marina. Zao no ataontsika zay miasa mila tokony ho ampiana, marina sa tsy marina. Jerevana ny valon'ny baccalauréat dia tena gaga hoe ny anisan'ny nahasala anisa be indrindra, ny afaka baka be indrindra dia 80% teto amin'ny Akamasoa tompolasy vavy. Dia gaga avy hoe hoaiza daholo reo ankizy reo, betsaka ny tsy tafiditra any amin'ny université. Dia zao ny zavatra ho ataoko sy Velirano ataoko aminareo eto Akamasoa. Zay zavatra lazaina tsy maintsy tanterahana, zay zavatra tenenina tsy maintsy ho atao. Ny antsika tsy programa fa ny antsika Velirano. Velirano ataoko amin'ny Akamasoa dia zao. Za efa nilazo ombeliombely fa ny ao amin'ny Sénat, ny budget an'ny Sénat dia efa mahatratra 25 milliards d'ariary na 125 milliards de FMG. Ka zao no ataontsika miapahany betsaka amin'io budget io
amin'ny taona 2019 ihany rehefa lany filoha Andra Joel dia omena ny Akamaso arasitsika université eto Akamaso eto. Ny toy tany arivony mamy kosa ny fitetezam-paritra izay nataony nambarany fa tsy misy afaka manakana izay fampandrosoana tiany hoentina ho an'ny Madagasikara. Afaka 7 andro dia anova ny pejiny Madagasikaratsika mba tsy ho anisan'ny firenena matra indrindra fa mba ho anisan'ny firenena mandrosolina ty Afrika kena zatsakely. Zao teneniko atsika resolatra ireo zay mbola misalasala, resolatra ireo zay mbola tsy resolatra ekena zatsakely. Ao anatin'ny 7 andro mila mandeha tsika milaza amin'izy rehetra ireo fa tokana ihany ny olona afaka navitra n'ity firenena ty ekena zatsakely. Zao ny lazao amin'izy ireo ninona loko politika anao nizaniza eritreritra ovidiny alao misafidy ny olona tokana zay manana vina afaka navitra ny Madagasikara ekena zatsakely. Milaza aminareo latsaka ny ranomasoko torotoro ny foko mahita hoe Madagasikara dia firenena fahadimy mata indrindra maneran-tany. Tsy raran'izany mbola te hijanona ao anatin'izao fahantrano zao vetsika, mbola te hijanona ao anatin'izao aiziny zao vetsika, mbola te hijanona ao anatin'ny asan-dany vetsika. Solution numéro 5 numéro 13 ihany. Zao betsaka ireo candidat milaza hoe Andra Joel manofy, Andra Joel milaza zavatra tsy tanteraka, Andra Joel mivarotra sakabelo. Dia ozy za matsan'izy ireo hoe efa nitondra firenenareo. Le nofinofo zay tsy vitanareo, nofinofo malagasy tsy vitanareo. Le asa tokony nataonareo nandritran'izay taona maro zay rehefa tsy vitanareo aleo anaovany Andra Joel anazy. Izay ny amin'ny fahoatolotra anao indray ny pejiny dokavarotra aorianan'izay nataontsika ny fanambarana nataon'ny fitsarana mahakasika ny candidat Fanirisoa Ernève eo ihany koa ny mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana ny zotra desy nanomboka tamin'ity androany ity rehefa avy mary. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec BIC. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taon'ny crédit
zao za efa bip tsy misy anyzany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantsy mihoatra ny 2 minitra ary isa-tsegondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovy bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamambe, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL et Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nahato amin'ny asany amin'ny mampitsara azy ny candidat Fanirisoa Erineva raha ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny fitsarana namoaka fanambarana ihany koa ny anivon'ny polisy pirenena ary manameloka ny fihetsiny Henri Flore. Taorian'ny fanambarana mifono fankalana sy fiantsinady tamin'ny mpitandro ny filaminana nataon'ny kandida iray mivondrona ao amin'ny firaisan-kina ny kandida 520 izay mikendry ny hanemorana ny fifidianana sy ny fanakorontanana ny vahoaka malagasy amin'izao akatoko ny fifidianana filoam-pirenena izao. Nanao fanambarana ny ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana izay nampiato ny kandida ho filoam-pirenena Erineva Fanirisoa amin'ny asany amin'ny mampitsara azy ao anatin'ny enim-bolana. Tetsekilany manoloana ity trango tiatrany namoaka fanambarana ihany koa ny eo anivon'ny polisy pirenena malagasy manameloka tanteraka ny kabary izay nataon'ity kandida ho filoam-pirenena ity nandritra ny famorim-bahoaka izay nandraisa ny fitenenana teny Mahamasina ny andro ny talata fa 30 ny volana oktobra lasa teo. Nanamafy ny teo anivon'ny polisy pirenena fa fiantsinady sy fanakorontanana eto amin'ny firenena iny kabary iny ary misy ihany koa ny fandikan-dalàna. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niatra nanomboka androany ny fampiakarana ny sarandalana ny zotra dia eto Antananarivo renivohitra 900 ariary ivato Vasakosy ary 800 ariary anosy ala Vasakosy Gaetan Andriatsila. Araka ny fanampahafantarana ny be sy ny maro niatra nanomboka androany voalohan'ny volana Novambra 2024 ny fiakaran'ny sarandalana mampitoy any Ivato sy Antananarivo ary Antananarivo sy Anosiala Ambodratrimo. Indrintsika zao manantanteraka izy mihitsy aloha zany zao dia ny olona mbola misy dia tena maraka fa amin'ny ankapobeny zany aloha efa isan'ny afisazy iny dia efa mbarakaraky ny olona ihany. 500 dia 900 aloha zany no voafaritsy ny ATT zay no menanay dia 400 ny tapatalana. Ary iray zao zay ny 400 zay. Raha ohatra hoe miala eto Vasakosy zao mandeha 67 dia 400. Raha mandeha Somasela zao dia 400 ihany koa. Ny Ambodratrimo misy 700 ny anazy. Tsy misy intsony araka izany ny sarandalana 700 ariary ho an'ireo tapatalana. Ho an'ireo mpamily izay tratra mihodina andalana amin'ny ora fiasana kosa, izany hoe amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora alina, efa misy ny sazy natokana ho azy ireo raha ny fanazavana. Ny coopérative aloha zao efa nonteny ny coopérative hoe mizabe 15 jours dia sady tirena ny permis an'ny chauffeur sy ny licence. Fa misy amin'ilay fihodikotonana. Na hariva na maraina. Miasa zany zao manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Andrasana araka izany ny fanatsarana ny tolotra, atolotra ireo mpanjifa manoloana izao fiakaran'ny sarandalana izao. Andrasana ihany koa ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay mihodina andalana ka mampijaly ny mpandeha, ny maraina andeha hiasa sy andeha hianatra, ary ny hariva rehefa ody any an-trano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy nisy namaly ny antso izay nataon'ny États-Unis sy Grande-Bretagne
ny amin'ny ampitsarana ny ady any Yemen. Amin'izao fotoana izao anarivony ireo miaramila na hetsika ny Arabia Saodita any amin'ny toerany fanadina eo amin'ny sariny France 24. Sarina ankizivavy Mahi tsy ampy sakafo. Izay no naneho ny firenena mikambana tamin'ny gazety iray. Isontonana ny sainy rehetra ny amin'ny vokatratry ny ady misy ao Yemen tato anatiny 4 taona. Raha ny taremarika navoaka ny fikambanany iray mpanao asa soa, mahery ny 5 tapitrisa ny ankizy any an-toerana amin'izao fotoana izao no tratrany tsy fanjari-tsakafo. Mahalana ary tsy maharaka ihany koa ny fanampiana voaraindreo vahoaka ary voara-maso ny saodiana ny seranatsambo. Tsy izay ihany, tsy maharaka ihany koa ny toeram-pitsaboana eo amin'ny fanafody ary ny ankabeazan'ireo olona tonga amin'ity hôpitaly iray ito amin'ny renivohitra ity dia efa olona ambavahoana ny fahafatesana avokoa. Raha ny tatitry ny firenena mikambana, olona manodidina ny 10 tapitrisa no maty ary mahery ny 3 tapitrisa no tsy maintsy nafindra toerana tato anatin'izay 3 taona izay tao Yemen. Etsy ankilana anefa miantrana ny fitaovam-piadiana sy ny vatandela maro avy amin'ny saodiana vonona aka ny tanàna hafa indray ary miaro ireo tanàna efa voafehin'ireo pioko ihany koa. Tsy tratra ny tanjona ny ampitsarana ny ady ary ny rosoana amin'ny fifampiresahana napetraky ny firenena tandrefana sy ny firenena mikambana hatreto. Alohan'ny sarana dia aza adonona ho arahana manontolo rehefa avy eo eto amin'ny Kolo TV ny fizotra ny lanonana teny amin'ny CCI Ivato mahakasika ny vina IEM. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara daholo. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitr. Labelcom, narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.